raha ny hevitro manokana zany a dia tena ny fanabeazana ny ankizy mihitsy vao manomboka ao anatin'ny tokantrano. Ny fanabeazana ny ankizy lahy sy ny ankizy vavikely zany afantatra hoe inona aloha zany ny olombelona, inona zavatra tokony ataony. Rehefa mahafantatra ny zony izy a dia mahafantatra ny zony hafa koa, dia mazava ho azy a tsy ho mpanao herisetra izy a sady tsy ahany herisetra. Andraikitra ny ray aman-dreny izay voalazany lalàna fa mpiaro voalohan'ny ankizy a no mampafantatra azy hoe raha resaka fahalalana hoe inona aloha zany natao hoe fahalalana. Resaka firaisana ranofo io, rehefa miresaka firaisana ranofo dia miresaka taovam-pananahana. Tokony ampianarintsika zany zanakitsika afantatra an'izany hoe saripady ny taovam-pananahana ka ampianarintsika ayan-dasa hady izy dia ny mbola kely hoe ho sarim-piaro amin'ny vatany a ny fanajan'ny vatany hoe tsy azo kitikitihana ny faritra saripady amiko na iza na iza. Misy fanabeazana ngeza be tokony atao eto Madagasikara izay fanabeazana tokony ahasahana ny vahoaka rehetra indrindra fa ny any ambanivohitra rehetra any a ny fampitam-baovao izay tokony hojerena mihitsy ny hoe inona ny sehatra aiza ny sehatra tokony ahafahana mahatratra an'ireny a tontolo ambanivohitra reny ka mba hahatonga ny olona ahazo an'izay fanabeazana sy ahazo ny fahalalam-baovao izay tokony ho fantany mba hiarovana an'izay hoe herisetra ara-nofo izay. Raha zava-misy raha ny aty amin'ny renivohitra, ny renivohitra izay manana fahafahana mampiasa ny tambajotra serasera sy manana fahafahana mahita tele na maheno radio dia mety azozaina hoe ampy ny ampy ny fanabeazana. Fa raha ataoko hoe fampahafantarana ny lalàna fotsiny a dia mbola tsy ampy mihitsiny, tsy mahafantatra ny lalàna misy eto Madagasikara ny vahoaka. Voalohany indrindrany aloha amin'ny malagasy mbola fady tabony miresaka taovam-pananahana. Ny ray mbola sahirana miresaka amin'ny zanany vavy miresaka fananahana, nefa ny tokony andraikitry ny ray aman-dreny zany izay zavatra izay. Eo koa moa zany ireo fomba fiaina sy heriveritsika fomba fanao mahakasika an'izy io zany hoe zazavavy kely rehefa moty a dia efa tokony efa afaka miroso anatin'ny firaisana ranofo. Ka raha ohatra izy a mbola tsy te-hanao an'izay a dia ohatrany hoe izay zany zavatra tsy maintsy andalovany a dia na amin'ny herisetra raha ny ampianana anazy dia atao ilay izy. Ny olon-dehibe dia tokony ampianarana mba ahafahany mampianatra ny ankizy. Raha fampianarana ny ankizy mankony a mety raha ohatra hoe ny ankizy fotsiny dia mety hisy teny tompona misy miteny hoe tsy hainay zany, fady anay zany, tsy fombanay aty zany. Zany fomba fialan'ny fiarahamonina raha resaka fanabeazana ara-pananahana eo amin'ny kolotsaintsika malagasy dia lasa mametraka n'ilay andraikitra foana any amin'ny mpanabe any am-pianarana. Misy anefa ireo ankizy tsy manana fahafahana hianatra dia amiko zany a any amin'ny ray aman-dreny mihitsy manomboka tokony beazana. Ifonosana tsy mora zany ary tsy ho takana dia aleo mangina misy anamitsonika rehefa mivadika ny volana dia mitosaka ho afo midorehitra mandoro satria maty ny tontolo ao anaty vatany ao. Betsaka ny fafantatra amin'izao fotoana izao a mbola betsaka ihany koa ireo olona mangina any ambadimbadika any hiaran'izay zavatra izay a dia izay ny antony anisany hoe ilaina ny fandraisana andraikitra araka n'izay ananany tsirairay azaka fahafahany tsirairay a ao anatin'izay fifanampiana fifanoloran-tanana ao anatin'ny fampienana ary fanafoanana ary ny tena tanjona hoe tsisy tsony ny herisetra miatra amin'iza betsaka zavatra miatra amin'ny andavanandro fa tsy resahana, tsy dinihana, tsy ohatrany hoe efa iainana andavanandro izany dia mahazatra dia izay fahazarana miaina anatina herisetra amin'ny andavanandro izay mihitsy no mila ialana dia izay no iresahana azy hoe tsy normal io zavatra io, tsy ohatr'izao no tokony ho izy amin'io zavatra io a, olombelona iray tsy tokony ho atao ohatran'izao a. Dia izay ngamba ny antony a satria mahita ihany koa anaty fiarahamonina misy ny olona akaiky, misy ny mpiarahamonina, misy mpiara-mianatra, misy namany mpiara-mianatra tranga sy mikasika amintsika tsirairay ilay izy fa ohatrany hoe ohatrany tantarany ianona ka ianona koa voan'izay ianona koa voan'izay ohatrany hoe mahazatra ilay izy nefa izay mihitsy no tokony hahatonga saina antsika hoe fa maninona no misy an'izany daholo ny olona rehetra mila fandraisana andraikitra izay zavatra izay.